Miaraba ny fiangonana, miaraba manokana anareo eselike zay etiny efitsika ambavaka amin'izao andro an'izao. Manonona aminareo ny fahasoavan'ny Tompo-ry-havana. Amen. Mieno ny iran'ny eselike teo ry-havana. Dia nahafinaritra mihitsy le fiverenana hoe ho tena mpianatra Kristy, ho tena mpianatra Kristy. Enganeka hoe tsy ho hira fotsiny zany, fa tena hoe mpianatra nareo rehetra reo, ho tena mpianatry Kristy. Ary zay le asan'ny fanahy masina ry-havana, le perikopandroany, ny perikopandroany dia tena hoe mamofya zany atao hoe lehilahy tian'Andriamanitra zany. Enganeka ho lehilahy tian'Andriamanitra ianareo. Ary miankina aminareo zany, miankina aminareo zany. Izy ve moa tsy ho tian'ny olona rehetra, fa mba ho lehilahy araka tamin'ny 10 minitra tao ohatran'ny Noa ianareo, miankina aminareo zany ry-havana, miankina aminareo zany. Ary le perikopao dia mamofiny hoe tena mpianatra, tena mpianatra Kristy. Ary dia ho izany tokoa ianareo ry-havana. Ahoana raha zany hoe lehilahy tena mpianatra Kristy izany? Jerentsika ny Matthieu ry-havana toko 10. Matthieu toko 10. Dia irahantsika mamaky ny 2:20. Matthieu 10:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nazovy no manome rano mangatsiaka, na dia eran'ny kapoaka ihany azy hosotrony anankiray amin'ireo madinika ireo, satria mpianatra izy. Dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very fa alipitiany. Misy resaka mpianatra eto, omena rano hosotrona satria mpianatra izy. Fanontaniana voalohany ry-havana dia hoe rehefa mijery anareo ve fiangonana dia afaka miteny izy hoe ny eselika ray sambana dia mpianatra. Rehefa mijery eto mantsy zay le izy mijery an'ny mpianatry Jesosy ny fiangonana dia hoe reo mpianatry ny tompo reo sahirana ara-piveloman'ireo andao mena rano kely anampiana azy. Ny rano tamin'io vanim-potoana io dia hoe sarotra, satria le ohatra lain'ny tompo dia hoe rehefa tonga ny lohataona dia ritra le rano, ritra maro no loharano ritra, dia ohatrany hoe rara le rano. Dia le olona mandeha matsaka mivarotra azy ny tsisin-dalana dia somary lafo le izy, na dia hoe rano eran'ny kaopy azy. Fa rehefa mahafantatra mpianatra ny vahoaka an'Andriamanitra sy ny fiangonana, andeha mena maimai-poana, satria maninona? Mpianatry ny tompo io, tsy ny fitiavanamana akory, fa hoe mena rano izy satria mpianatra. Ry selikao, rehefa mijery anareo ve ny fiangonana dia mahita mpianatry Jesosy. Le mpianatra eto disipla ry-havana, disipla. Ary zay ny firariana ho anareo, mpianatry ny tompo. Rehefa miteny ny soratra masina hoe antsoin'ny tompo hoe hosotrony anankiray amin'ireo madinika reo, le madinika dia tena hoe tenim-pitiavana, tena tenim-pitiavana. Ro zandrikelikireo, ro zanakireo, reo vonatsoko ho mpianatra, mbola marefirefo finoana, mbola kely fahalalana,
marefirefo finoanareo kely fahalalànareo isika rehetra marefirefo finoana kely fahalalàna fa tsy ny tompo hoe madiniky ny tompo ianareo ianareo mpiana tsy manameloka antsika ny tompo ry havana am'izao isika hoe mbola marefo finoana sy kely fahalalàna fa isika zao ny selika fa isika rehetra no tiany atao hoe disciple ry havanao tiany atao hoe disciple ary nganie ka tsy nareo no iteny hoe za le ny raha hoe tena mpianatry Kristy fa zahay fiangonana no iteny hoe raha anina indray de tena disciple Kristy ry havana zay le antombavaka zay le fanampy ary ahoana ny afantaran'ny olona fa hoe disciple ianareo tena hoe matsiaro nareo hoe solon'Andriamanitra solon'ny Kristy jerentsika kely Matthieu toko fa 10:5 teo hoe rahantsika mamaky ry havana zay mandray anareo de mandray ary zay mandray de mandray zay naniraka zay mandray anareo reo de mandray an Jesosy ary zay mandray an Jesosy de mandray zay naniraka azy sady solon' Jesosy sika solon'Andriamanitra isika rehefa mety ho mpianatra ry havanao mino fa za tsy mbola tany amin'ny gouvernement sy ny karazana fa rehefa misy olona irana hoe solotena ministra ry amin'ny etsika ohatran'izao na hoe solotena filoham-pirenena tretrikery izy sika ry havanao solotena ny mpanjaka isan'andro vaky zao tsy vaovao mahafaly ve zany ry havana hoe solon'i Jesosy solon'Andriamanitra fa zao mpianatra ihany ny solon'i Jesosy mpianatra ihany solon'Andriamanitra mpinotsotra tsy solon'Andriamanitra Matthieu 10:7 ka hatramin'ny 2:7 ry havana ary rehefa solon'i Jesosy ianao solon'Andriamanitra ianao solon'le mpanjaka ianao mpianatra ianao disciple mahitanao izy de faly ny fiangonana satria hoe papatsiahan Jesosy ianao hoe Jesosy zay tsy hita maso hoe papatsiahan'Andriamanitra ianao mampatsiahana hoe velon'Andriamanitra ry havanao ary za disciple am'profony zany fa irany mbola misy misalasala ihany ve ny amin'ny mazava-dehibe ny antso hoe mirotsare meteza re ho mpianatra meteza anana finoan'ny mpianatra fa raha finoana fotsy tsy mahavonjy satria tsy fantatrao ianao miteny hoe za mino io raha miniminy foana ianao raha tsy azonao antoka hoe finoan'ny mpianatra finoanao ry havanao mandinika anareo ny fiangonana de te ahita mpianatra tena disciple izy ry havanao ary efa fantatsika le famaritana le disciple fa zao ny zavatra farany lazaina momba le madisciple mampianatra ry havana une fois nareo tena nataonareo lehilahy kristiana loha laharanao fiainanareo Jesosy une fois ary après an'izay une fois nareo hoe milaza fa hoe no Jesosy de maka ala ny rainareo sy ny reninareo ny vadinareo sy ny zanakareo ny rahalahinareo sy ny anabavinareo enina ny ainareo azy raha izay une fois nareo eselike manaiky hitondra ny azo fijalianareo ary une fois nareo eselike manaiky afoy zay rehetra nananareo ho an Jesosy de mpianatra ianareo de inona ny teny fampanantenana zay le tsika ingeravana Jaona 7:10 Jaona 7:10 satria nareo solon'i Jesosy satria nareo solon'Andriamanitra satria nareo irak'Andriamanitra jereo ny teny fampanantenana ao amin'ny Jaona 7:10 ho an'ny mpianatra ry havanao amin'ny anaran'i Jesosy vakitsika zany ary tahaka ny raha ny ray velona ary za koa velona amin'ray de tahaka izany koa izay mihinana no velona amiko satria nareo
ny rahany ray manaiky ho mpianatra ianareo ny rahany ray ianareo dia ozy izy jesosy hoe velona amin'ny ray manana qualité de vie hafa ianareo fiainany ray no fiainanareo ry havanao ary fantatry ny fiangonana zany atony ny fiangonana zany tadiava fiangonana ny olona oatra zany hoe tena hafa mihitsy le raha namany hafa mihitsy iny eselike anankiray fa tena hoe velona amin'Andriamanitra izy ary velona amin'ny Jesosy izy ary ny disipla ihany no manana zany fiainana hafa indrindra izany rahalamalalo zay no fahamarinana voalohany zay ny fahamarinana voalohany hoe mantiny etena ianareo rehefa mijery ianareo ve ny fiangonana fa mijery ianareo ve fiangonana dia hoe ry dia tena mpianatra Kristy fa nde ho ampiko fahamarinana faharoa ry havana dia zao ny tena mpianatra Kristy dia tsy manimba mpianatra Kristy ny disciple dia tsy manimba jerentsika ny Genesis toko 9 ry havana dia raha antsika ny mamaky aloha ny andininy folo raiky amby folo ngamba mba hazava tsara le tiana evina ry havana Genesis toko 9 folo raiky amby folo amin'ny anaran'i Jesosy ary zao ny tantara Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy eny niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa ary Noa niteraka zanaka 3 mirahalahy dia Sema sy Hama ary Jafeta ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady endozy simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra satria maninona satria ratsy saina ratsy eritreritra ny olombelona tamin'izany fotoana zany isanandro maraintsy hariva fa Noa ry havana tsy ao anatin'izay olona klasian'Andriamanitra hoe mpanimba ny tanya izay ny tena mpianatra dia tsy manimba ry havana tena mpianatra dia tsy manimba ny tanya tsy manimba fiangonana tsy manimba ny ankohonana ny tena mpianatra tsy manimba ahoana no inona no ohatra meny Noa eto ry havana afatarana hoe lehilahy tsy mba nanimba izy mazava be eto le andininy 7 dia hoe Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy eny niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa satria izy niara-nandeha tamin'Andriamanitra ry havana dia afaka araka le didy amin'ity volana possible taminy ny nanana fahamarinana teo anatrehan'Andriamanitra teo anatrehan'i Jesosy satria izy niara-nandeha tamin'Andriamanitra possible taminy nandeha tamin'ny fahitsiana raha ny olona rehetra tao anaty tsy fahamarinana ka mpanimba ny tany izy niara-nandeha tamin'Andriamanitra mangataka kely ny soanao ke alefa le slide misy teny averina tanareo io efa nianarantsika io fa mahasoantsika le teny averina ry havana le teny voalohany io ty le hoe lehilahy ty io zany lehilahy io fa araky nefa nilazaina mahasamihafa an'ireto teny hébreu reto dia ty anina ty ohatra mifaingo kely ty io le hoe io amin'ny hébreu io rehefa jerena tsy etontsony ry havana ka io mahalehilahy ny lehilahy fa rehefa tsy eo le le lehilahy lasa afo mandevona isika lehilahy rehefa tsy eo io afo manimba isika lehilahy rehefa tsy eo io fanalavana ny io dia Jehova ry havana fanalavana ny io dia Jesosy
lehilahy manana an Jesosy eo afovoan'ny fiainanao ve ianao reselika ry fiangonanao eo afovoan'ny fiainanao ve izy sa ty izy sa tsy eo mihitsy izy ka afo mandevina vady afo manimba zanaka ianao nefa ny aty am-piangonana mba ohatran'izao sotran'izao iandriavana lehilahy tsy manimba zany ny tena mpianatry Kristy satria miara-mandeha amin'ny Jehovah dia donc jerentsika indray ahoana zany Noé miara-mandeha amin'ny Jehovah zany jereo le Genesis toko 7 ry havana Genesis toko 7 ny andininy fahenina Genesis toko 7 ny andiny fadimy tsy azavady 7 dimy amin'ny anaran'i Jesosy ary Noa nanao araka zay rehetra nandidiny Jehovah azy Noa nanao araka zay rehetra nandidiny Jehovah azy zany ny olona mandeha miaraka amin'ny Jehovah ry havanao manao zay rehetra araka zay rehetra andidiny Jehovah tsisy olona mandeha miaraka amin'ny Jehovah ka manao hetra teny tsisy olona hoe afaka amin'ny teny mandeha miaraka amin'ny Jehovah ka tsy manokatra baiboly na makato baiboly intsika tamin'ny vaky teny teo fa hoe ozy izy Andriamanitra taminao hoe ny alavan'io ataovy 300 akio ny alavan'le samby fiara zany ataovy 300 akio dia eo ve anao dia hiteny hoe Jehovah Jesosy zany hoe 300 akio mantsy zany hoe lavan'ny stadina football anankiray zany ahoana na fotoana zany Jesosy fa atsasaka zany ve dia tsy hoampy dia firy moa 10 akio ve le largeur an'to c'est-à-dire tsony 300 akio 10 akio 30 ny avony akio 30 ny avony akio 30 zany lazay ny mpandinika hoe trano 4 étage zany so dia avy loatra raha 2 étage hoe efa tsy ampy Jesosy dia raha kinona misapana eselika zany amboarikely le fiaran'i Jehovah io dia hoe or pastera aiza nafitana eselika zany ka zany ny tenin'i Jehovah tompoko akato ve nareo anetry tena ve nareo e zay le izy anetry tena anaiky ve nareo eselika sika fiangonana io tenenina amin'ny alalan'ny eselika io ry havana sa nareo iteny hoe ny tsika 20 akio ihany dia efa ampy zany e fa io nge pastera tsy maintsy amin'ny teny na ny devoly tsy maintsy manakana rehefa hoe mandroso ny asan'Andriamanitra tsy ary havanao ny olona mandeha miaraka amin'ny Jehovah dia manao ohatranao araka zay rehetra andidina azy ninina fahaizany ninina fahendrena ninina toe-panahany atao anaty fandaminana zany asa am-piangonana zany fa zany asa am-piangonana tsy atao anaty fandaminana zany tsy atao an'Andriamanitra zany fa avy amin'ny devoly zany ary ho an'ny devoly zany dia milaza izy hoe 10 akio ny sakany zay le izy avana dia nataony Noé araka zay rehetra nandidiny Jehovah azy tsy nahitana mihitsy commentaire fimenomenonana avy aminao ary avana ary izy manao zany samby faran'izay makadiry zany tsy hoe ny amoron-dranomasina nge Noé ny manamboatra sambo hoe ka hoe normal hoe misy planin'Andriamanitra fa ary avoatany ary izy ary amin'ny tany maina tsisy orana ary izy no sain'Andriamanitra manamboatra samby fiara fa hoe hisafidrano andringana reo olona ratsy fanareo zay le finoana ry havanao makatoa amin'ny antsiprieny zay tenin'Andriamanitra ary zay ny vavaka ataonareo eselika ho atsika lehilahy rehetra tsy tsika indray ny mpanolana teny ary tsy tsika indray no ampianatra ny zanakitsika rehefa mba sendra mamaky baiboly tsika io nge tsy ohatran'izany tsy tokony ho raisina rabaky teny ohatran'izany io e fa zao ny hevitra io tsia ry havanao tsia lehilahy mpanimba zany
mpanimba fiangonana zany, mpanimba ankonana zany. Ary enga tsisy lehilahy, enganeka tsisy lehilahy mpanimba eto amin'ity fitandremana ty. Fanamariana fara momba ny Noé ry havana dia zao. Tsy mitovy hevitra ny mpandinika. Ny amin'ny fepotona nanamboarany Noa io samby fiara io. Fantatra fa makadio be nisy nanana mpanampy izy ka dia mielanelana eo amin'ny 20 sy ny 100 taona. 20 sy ny 100 taona nanamboarana an'io samby fiara io ry havana. Ary ampivoatany izy fa Noa nino, Noa naharitra. Balay fisaratsena zany hitandray tanàna nge raha tisoraka anao samby fiara ohatran'izany. Dia mandeha n'le olona dia efa manomboka maka endriny le izy dia inona nataony manamboatra azy eo Noa dia mandalo ve le voisin. Miraba dadatoa, mandroso ve izy zao? Milamina fotsiny Noa antika Noa hoe repos, tranquillité. Lehilahy milamina Noa. Atroadroniny ilo izy milamina fotsiny. Ka ona raha zoky inona moa ty zany? Trantso samby fiara milamintsika, milamina Noa ry havana, milamina izy. Fa zao 20 taona na hatramin'ny 100 taona izy nanamboatra samby fiara. 70 taona nampiasana le samby fiara ry havana. 40 andro. 40 andro monja nampiasana ny samby fiara namboarina nandritra ny 20 taona. Mampieritreritra ry havana. Satria le fiainan'ny Noa zany apahany betsaka amin'le fiainan'ny Noa natao mba hankatoavana an'Andriamanitra sy ialana amin'ny fandringanana azy Noa sy ny fandringanana ny ankohonana ry havana. Tsy Noa rery ny vonjeny fa ny ankohonany koa voavonjy. Fiainanao tena mpianatry Kristy, fiainanao lehilahy tsy manimba, ampiasao ny 20 taona ny iainanao ity mba hanomanana andro tokana tele andro fitsarana zay miandry sy miandry anao ry havanao. Aza diso kajy ianao. Raha ny hafa hivelona amin'ny tsy fahamarinana sy ny tsy fahitsiana ianao fatary fa hoe satria miara-mandeha amin'Andriamanitra ianao dia isy zany andro ray zany zay homanitsika mandritra le 70, 70, 20 taona iainantsika eto amin'ity tany ity. Fahamarinana fahatelo farany ry havana teo amin'ny jaonina toko fahatelo ho an'izany hoe lehilahy tena mpianatra zany. Mpianatra izy hitan'ny olona fa mpianatra izy lehilahy tsy manimba izy ohatran'ny Noé tsy manimba. Mpianatra izy hitan'ny olona fa mpianatra ohatran'ny Noé tsy manimba. Ao amin'ny jaonina fahatelo. Ao amin'ny jaonina fahatelo dia iarahantsika mamaky ny andininy faharoa ry havana. Jaonina fahatelo andininy faharoa ny anaran'i Jesosy. Ry malala mangataka ao mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao takizay hanambinana fa nanao ihany. Ry malala mangataka ao mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay hanambinana fa nanao ihany. Ny tena mpianatra dia mpitondra ambavaka. Ny tena mpianatra dia mpitondra ambavaka ry havana. Ny apôstôly Jaona araka ny voalaza tsara tamin'ny louange teo no manoratra n'ity epistily ty ho ana loholona anankiray ho ana mpino anankiray antsoina Gaio. Dia mijery ny Gaio izy dia hoe Gaio tena hoe ambinina ny fanahinao, salama ny fanahinao, ary mivavaka za Jaona mba ho ambinina tahaka ny fanahinao io vatanao fa mba marefirefo ny toe-batanao, mararirary lava ianao dia mivavaka mba ho ambinina ianao mba ho ambinina ny fahasalaman'ny vatanao tahaka ny anambinana ny fahasalaman'ny
fanahinao. Inona moa tika zany? Ny gaio io ry havana, gaio de valim-bavaka, gaio a valim-bavaka. Ny fahasalaman'ny fanahiny gaio de valim-bavaka. Za ohatran'izao de satria valim-bavaka, ianao ohatran'izao de satria valim-bavaka ianao. Ara fantatro fa valim-bavaka ianao ry havana. Zavatra tokana nataon'ny olona valim-bavaka, zay mahatsiaro fa valim-bavaka izy, mba mpitondra am-bavaka koa izy, mpitondra am-bavaka. Tsy anontany anareo eselika, tsy anontany antsika lehilahy oviana marina moa tsika zany mba nitondra am-bavaka ny zanantsika vaditsika. Zany ry havanao, zany ny finoan'ny disipla zany, zany ny fiainan'ny disipla zany. Mpitondra am-bavaka, mpitondra am-bavaka. Entina am-bavaka izy mba ho salama ny fanahy. Entina am-bavaka izy mba haharitra amin'izany. Haitsika moa le eo amin'ilay 14, zay nonge le Jaune 3:14. Tsy manana fifaliana mihoatran'izao aho, dia ny hafa andiandrenesako a fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Io zany tsy tsapantsika tsara amin'ny masarobidy an'io verset io. Le izy efa hoe zava-dehibe, zava-dehibe mandray an' Jesosy, zava-dehibe mandray an' Jesosy. Fa zava-dehibe lavitra ry havanao, ny maharitra ny fanarahana an' Jesosy. Zany no ilazany Jaune hoe tsy manana fifaliana mihoatra izao a, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana, mbola mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Hono a, misy zanakitsika aveto mbola tsy nandray an' Jesosy ry havana. Eto am-bavaka izy, eto am-bavaka izy. Misy zanatsika ave efa mba nandray an' Jesosy, fa niemotra noho ny antony. Dia niemotra any amin'ny lohany izy, hoy Petera amina teny masika be zay, varina ny falotona zay efa nielana indray izy. Eto am-bavaka izy, eto am-bavaka izy. Dia mba afaka hiteny ianao, hivavaka hideran'Andriamanitra ianao, tena faly a Jesosy, ary tsy manana fifaliana ohatran'izao a, dia ny andrenesako amin'ny alalan'ny fiangonana, fa tsy zany mahita azy, fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ary mifona aminao a Jesosy, ny amin'ny tezaiko andro zanako roa, tiako ireo mba ho dokotera, tiako ireo mba ho ingénieur, tiako ireo mba ho comptable, tiako ireo mba ohatran'izao sy ohatran'izao sy ohatran'izao. Tsy ny raharahiako zany hoe andeha araky ny fahamarinana zany izy, fa misaotra ny amin'ny efa namoazanao ho amin'izany. Ary faly afaka miteny aminao hoe henoko, henoko. Ary nahita an'izany maraina vaovao zany ahafantarako hoe voaka ohatraniko ny zanako andeha ho any am-piangonana, ary tsy fombafomba mpivavahana zany, fa mandeha araky ny fahamarinana izy. Saotra ny tompony amin'ny hafatra, tiany tompo a nareo eselika. Fantatro fa misy mandray an'izao amin'ny eselika, fa fantatro fa tsy 100% ny eselika ny mandray an'izao, fa mivavaka ho anareo, mivavaka ho anareo ry havana, mivavaka ho antsika fiangonana. Fa zonge ry havana, rehefa milaza amintsika lehilahy, ny vehivavy vaditsika, vehivavy zanatsika, tsy mitady président de la république izy ho vady, tsy mitady PDG izy ho dada, fa mitady lehilahy tena mpianatra Kristy. Ary zany ny mission antsika, zany ny mission antsika lehilahy ry havana, ho aminareo fahasoavan'ny tompo. Amen. Mba mekely micro azafady, micro zao a, isika vehivavy a hiary hivavaka ho an'ny lehilahy. Nareo lehilahy mijoro, za tsy vehivavy rehetra tsy manambady, tsy manambady andohalika izany ho anareo ry havana. Adidina eo anatrehan'ny tompo zany, toroteny aminareo zany, dia hivavaka ho anareo zany. Ka ho lehilahy mitsangana, vehivavy izay afaka andohalika. Mifavaka ho an'ny lehilahy rehetra, atao ty fiangonana isika menaka.
dia rehefa mitsahatra pastera dia mamerina ny vavaksy ompo malala ndreto izay fiangonanao faly mankalazanao no fahasoavanao aminay sotany amin'ny teny nomenao avy any lanitra ampatsiahivanao anay miantoky sinay mankasitraka anao zay ray malala fa fitiava no atozana ka io zay fiangonana ho tena mpianatrao ho tena disiplinao Jesosy ary nreto zay fiangonana miray saina miray fo mangataka ho an'ny lehilahy rehetra ato amin'ity fiangonana ity amin'izao marain'izao na zay manatrika fanovavana eto na zay manefa didy alekafa na zay tafajanonao an-trano ny fahalaina vavaka ho azy reo zay mpavonjy mamindrafo aminy mamelany heriny rehetra ary tanterao amin'izy ireo ny fikasana ka ho hitanay tena disiplinao izy ireo ho hitanay tena lehilahy mandeha miaraka aminao Jesosy tsy mpanimba tsy mpanimba ny tany tsy mpanimba ny firenena tsy mpanimba fiangonana tsy mpanimba ankonana tsy mpanimba tokantrano ary mivavaka ho azy reo ihany koa zahay mba ho lehilahy mpitondram-bavaka ny nama Jesosy ianao no hiasa ao amin'izy ireo na ny fikasana na ny fanaovana atanteraka zany sitraponao zany eo voninahitra ao ireo lehilahy na iza na iza izy ho voninahitry ny ankohonana ireo lehilahy zany mivavaka tao ny amin'ny anaran'i Jesosy